Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, miramira ndava ny ankohonana. Yoka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Couche slippers Manolotra anao logité. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Faharoan'ny volana marsa ho an'ity androany ity miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny logité ireto ny lohateny ho an-tapany voalohany androany. Tsara iray sy mpandrarany fonja telo no voaroroy tamin'ny rara Osiny Narfa ankoatra ireo mpitsabo sy mpamily. Manohana ny tokony hitovian'ireo kandida rehetra mandritra ny fividianana ny CFAFI. Nisokatra tamin'ny fomba officiel androany ny andiany fahafolo ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance eny amin'ny village Voarandota-Penanga. Isy ny fitiliana no mamiada anonsy ny vozin'ny tranonjaza Maimaimpoana amin'ny Valomartsa izao. Tsy latsaky ny 50 ireo olona namony ainy vokatry ny atsika nahazo any Eropa. Ankafaliana tompo-klasy tompo-vavy no hitsidiana ny tokantranonao ary dia asaina ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Izay ny sombony ao anatin'ny tapany voalohany, ao anatin'ny tapany faharoa dia hitsara farany miaraka amintsika ao anatin'ny teniteny foana misy ihany koa ny oyanao sy ny hafakely toy ny mahazatra. Tapany voalohany ary hitondranay sy Pierdina Razafindramanana an'ireo vaovao maro samihafa. Amin'ny raharaha fitsoahany Osiny Narfa ny fonja teto Madagasikara dia mpitsara iray sy mpandraraha ny fonja telo no voaroroy ankoatra ireo mpitsabo sy mpamily. Ireo mpiasa mpanjakana izay voapanga no ny fadisona arakasa sy fandikan-dalàna ary kolikoly raha ny nambaran'ny birao mpandrindra sy fitsariana ny mpitsara sy ny mpandrarahan'ny fonja mitatra ny andindiny momba izay ary Rina Andriamalala sy Stéphane Rakotomalala. Mitohatra ny fisamborana ireo voaroroy tamin'ny rara Osiny Narfa. Hatramin'ny androany, miisa 7 ireo nidoboka ponja vonjomaika, mpitsara mpanao famitorana eny anivon'ny fitsarana ny iray, mpandraran'ny fonja telo, mpitsabo iray, mpitsabo mpanampy iray ary mpamily iray. Izy ireo izay nanampy tamin'ny fitsoahany Osiny Narfa ny fonja. Hiampangana ireo mpitsara sy ny mpandraran'ny fonja voatonona tamin'ity rara ity, ny fahadisoana arakasa nataon'izy ireo, ny fandikan-dalàna ary ny kolokolo no tanterahiny. Izy ireo dia mifandray betsaka tamin'ireo agent pénitentiaire izay nanao escorte anio fofonja io aty amin'ny hôpitaly. Izany fifandraisana izany dia efa nisy, efa mifandray fonja ireo nanomboka tamin'ny 25 décembre, 26 décembre 2017, 27 décembre 2017, 28 décembre 2017 nisy ny occasion io ary ny 29 décembre 2017 dia tsy nitapaka mifandray foana ireo olona voaradiko sy ireo agent d'escorte nitondra ireo fonja io. Izay zany manampy amintsika fa anisan'ny voaroroy amin'ity raharaha ity io mpitsara sy mpandraraha fonja izay nitomboka ambony teo. Mitohatra ny fikaroana raha ny nambaran'ny mpandrindrany birao mandrindra sy mitsirika ny asan'ny fitsarana sy ny mpandrarany fonja. Ny mpikambana kosa no mampiakatra kodisy ireo mpiasam-panjakana eo anivon'ny fitsarana voaroroy amin'ny raharaha maloto. Ary efa hita moa vesatra zany hoe hita fa misy vesatra dia alefanay any amin'ny kodisy sesema zany ho an'ny mpitsara. Kodisy ny pénitentiaire zany ny ho an'ny mpandrarany fonja. Ary kodisy ny fonction publique ho an'ny mpirakidrarany fitsarana na hoe greffier.
Nivoaka androany ny tatitry ny fikarohana momba ny raharaha ho Sinarfa, mbola hisy ihany koa ny fikarohana ny antony ny kolikoly tamin'ny fifaninanana hiditra teo amin'ny sekoly ENMG. Fa mahakasika ny fifidianana dia nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ireo volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana ny sefafiana ny sehatra ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena nandritra ny fanaovan'izy ireo ny tatitra ho an'ny taona 17 manoana ny tokony hidovindreo kandida rehetra izy ireo ary manamafy hatrany ny tsy tokony ampiasana ny finoana ho fitaovana politika mandritra ny fifidianana fanampanazavana ary arahana amin'ny miariny Rina Rananja sy Doda Rajaonjato. Zava-dehibe ho an'i Madagasikara ny fandinihana sy ny fitondrany tsirairay fanehoan-kevitra mikasika ireo volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana raha ny nambaran'ny sefafi na ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena androany. Makivy azy ireo noho izany ny fahavitsiny député mivory amin'ny fandinihana ity volavolan-dalàna ity. Ho azy ireo dia nahitana fihatsarana ny voalazan'ireo volavolan-dalàna ireo. Misy zavatra maromaro ho mahavelom-bolo. Ohatra anisan'ny singanina amin'izany zao a momba ny fifidianana député. Voalaza zany a fa scrutin uninominal un tour izy zao. Nametraka olana manko lay fomba natao teo aloha le scrutin de liste ka everinay fa fanatsarana zavatra ny scrutin uninominal. Anisan'ny zavatra vaovao sy tsara hoentin'ny lalànareo koa momba ny fanaraha-maso ny vola mandritra ny campagne électorale sy momba ny parti politique. Mbola tsy tonga lafatra izy io fa everina fa raha oharina amin'ny zava-nisy teo aloha dia efa misy fanatsarana. Na izany azy, mbola misy ihany ireo andiny azo atsaraina tahaka ny fanasaziana ireo tsy manara-dalàna mandritra ny fifidianana. Mikasika ny fanohanana kandidat tsy amin'ny antoko politika na ny parrainage dia manahy ny fanohanana vokatry ny fifanarahana hafa akoatra ny fitovoan-kevitra tahaka ny fifanarahana ara-bola ny sefafi. Nandritra ny fanehoan-keviny androany dia mbola namafisiny ny sefafi hatrany ny tsy tokony ampiasana ny finoana ho fitaovana politika mandritra ny fifidianana amin'ny mahafirenena laika ny Madagasikara. Tom-pifidianana isika amin'ity dia mila mailo izany isika hoe tsy ho atao fitaovana indray ny fiangonana sy ny mpino ampandaniana olona anankiray na izy na iza na avy amin'ny finoana inona na ahoana. Izay foana zany ilay olana tianay apetraka hoe atao le laïcité tsotra be le izy samy mitazona amin'ny finoana fa aza atao fitaovana le izy ary indrindrindrindra tsy atao fitaovana ampielezan-kevitra zany. Manohana ny famerana ny teti-bola ny fampielezan-kevitra ihany koa izy ireo noho ny antony roa lehibe dia ny fampitoviana ireo kandida sy ny fijerena ny toetra raha misy eo amin'ny firenena. Mikasika ny datim-pifidianana kosa dia milaza izy ireo fa efa tokony hivoaka izany ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay sy ireo kandida ary ireo tompon'andraikitra rehetra manatanteraka ny fiomanana amin'izany. Fa lafim-baovao hafa indray kosa natomboka androany ny fankalazana ny andron'ny vehivavy. Nandritra izany dia nanolotra lelavola 30 tapitrisa ariary ho an'ireo vadina miaramila sy zandary ary polisy ny vadin'ny filoham-pirenena ho fanohanana ny asa soa ataon'izy ireo. Fanadihadiana ary hoentiny miariny Rina Rananja sy Doda Rajaonjato hatrany. Tontosandroany tamin'ny alalan'ny fitoam-bavaka ny fanombohana ny fankalazana ny andron'ny vehivavy. Tahaka ny fanao isan-taona dia niara-ny ombom-bavaka tamin'ny vadin'ny filoham-pirenena voangy-Rajaona ary mampianina ireo vehivavy mivondrona ao anatin'ny fivamia sy ny fivazaha ary ny fivapo izay fikambanan'ireo vadina miaramila sy zandary ary polisy. Ampatsiahivy ny vadin'ny filoha mandritra ny fandraisam-pitenenany ny andraikitra lehibe sahan'ny vehivavy indrindra eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny fanombohana moa ny anio dia asantarana amin'ny fiarahana mivavaka izany fa engany isika rehetra samy atratra ny andro ny valomarsa avokoa. Anjaran'ny vato ny taolo no mampirina ny rano, anjaran'ny rano no mamelona ny voly, fa anjara asina ho antsika vehivavy kosa ny fitohizanaina sy ny fitohizan'ny taranaka. Zava-dehibe ny fandraisantsika vehivavy andraikitra izay faharo ny fampandrosoana sy fisandratana mipindra eo amin'ny fiainana andavanandro.
nandritran'ny fotoana dia nanolotra lelavola amin'ny tentina 3 tapitrisa ariary ho an'ireo fikambanana telo ny vadin'ny filoha ho fanohanana ny asa soa ataon'izy ireo. Fanomezana izay tsy nampozin'ireo vadina miaramila sy zandary ary polisy. Mankasitraka ny première dame zay satria tsy nampoizinay mihitsy hoe anome fanampinanay ohatran'iny izy dia hery sy tanjaka ho an'ny fikambanan'ny vady miaramila, fikambanan'ny vady zandary ary ny fikambanan'ny fivapova ahitana eo amin'ny polisy pirenena zany ny fahazahoana ny fanampina avy any amin'iny satria izy no reny mpitarika ny malagasy ary tsy navelany hipitrapitra ny fikambanan'ny vady miaramila sy ny vadin'ny polisy ary ny fikambanan'ny vady zandary. Mampisandratra ny fiainan'ny vehivavy ireo mpikatrika eny ambanivohitra sy eny an-tanan-dehibe, io no loha hevitra noraisina ho an'ny fankalazana ny andron'ny vehivavy amin'ity taona ity. Fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny andiany fafolo ho an'ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé de la petite enfance izay atao eny amin'ny village voire Andota-penaka. Sikatra tamin'ny abetsaka ireo mpampijan teny an-toerana fa efa miroborobo eto amintsika ny sehatra momba ny fanambadiana sy ny lanonana ary ny zazakely indro ary hoentina amintsika antsary ny andro voalohany salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance. Etsika iray manome lanja ny tontolo ny fanambadiana sy ny lanonana ary ny zazakely ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance. Isan'ny mampiavaka ity andiany fahafolo ity ny toerana natanterahana ny etsika izay lasa aty amin'ny village voire Andota-penaka no I couldn't speak, felt so like you and I did. Yeah, I wish you was in love and let her go. I walk her down the aisle, she looks so beautiful in a way. Tsy nitsahatra ny tombotra teo ny mpampirenty hatramin'ny nisiany etsika nanomboka ny taona 2015. Dia tamin'ny voalohany zay tany amin'ny Carlton tamin'izany 20 stands, première édition 20 stands. Dia nikiry ihany ny herintaonan'iny dia tafakatra 30 stands. 30 stands efa fenofeno le Carlton. Dia tamin'izany zany hoe hiditra palais des sports tsika tonga dia 80 stands. Dia mitatana ihany ianao entre 30 et 80 misy 50 ihany ao elanelany ho feno, tsy ho feno. Nidina dia nidina tany ny 3e édition tany amin'ny palais des sports. Nainezahana ny fenoana zany. Dia tao foana dia mivelatra amin'izay dia lasa aty amin'ny village voire amin'ny farany satria mazaka misy ty toeran'ity zany no tenisy teo aloha. Zany hoe tao anatin'izay andia amin'ny fahafolo zany zany tsy mitsahatra mitombo le olona mivelona ao anatin'le secteur amin'ny fanambadiana sy ny zazakely dia tsy mitsahatra mitombo ny orinasa mandray anjara. Dia izay mahatonga ny miditra trany dia lasa aty amin'ny village voire. No tanterahana androany maraina ary ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy izay andiany fahafolo ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance izay. Nandritra ny lahateny nambaran'ny filompanorina sy tale général ny Canal 7 Events fa tsy mora ny lalana nodiavina nandritra izay 10 taona izay. Tsy adino ihany koa nefa ny nisaotra ireo mpandray anjara izay niampy hatrany isa-taona ny ara-dalana tamin'ny Canal 7 Events. Manolotra ny fisaorana ho antsika mpampiranty rehetra ny tenanay. Tsinganana manokana ireo izay efa niaraka tamin'ny Canal 7 Events tamin'ny taona 2015 hatramin'izao. Izay isaorana tamin'ny fahatokisana ny kitampikarena entina natateraka izany ane dia manaova toy ny laingam-pandopoka ka handratsanana vao misandrahaka. Saotra tompoko. Isan'ny mpampirenty nandray anjara hatramin'izao Volatina Rabemanantsoa nandritra izay andiany fahafolo ny sy ny salon du mariage et de la réception izay manitona sy mahasarika olona hatrany ny etsika ka mampirisika azy ireo hanohy hatrany ny fiarah-miasa. Matoy izay Lenos de Maeva tonga isa-taona mampiranty ny asa taonay eto amin'ity salon ity dia satria tsapanay fa matotra ny organisation ary koa mirindra araka ny tokony ho izy ary mahasintona olona be dia be koa.
tanjony Canal 7 Events ny anome fahafampo ny mpikarakara sy ny mpitsidika efa misy sahady araka izany vina anitarana indray ny hetsika mivina ho an'ny manaraka zany a zay efa nieritrretina hianatra amin'izay fa tsy mety mbola tanteraka zany fa irariana hoe amin'ny manaraka ho tanteraka ny salon international du mariage fa hoe ny amin'ny manaraka zany zay nieritrretina hoe raha misy fanambadiana karana ohatra zany dia ohatranao na fangataham-bototry karana dia misy defilena akanjo karana dia ohatran'izay na hoe ohatra ny ahoana ny fangataham-bodondry ny any amin'ny fomba indonésiana ohatra dia misy défilena indonésienne salon international zany amafisina trano fa mandritra ny 3 andro ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance ety Andotapenaka amin'ny mahandiany fa 10 taona azy izay omena vahana ny seho an-tsehatra sy ny fanentanana samihafa isan'ny songadina rampitso manomboka amin'ny 10 ramaraina ny fanehoana ny dia fototra amin'ny resaka danse de salon isy ihany koa ny fampisehoana taovolo izay arahana filatroana tsy adino ihany koa ny seho an-tsehatra hafanay ny jejo mozika koa dia manasa antsika aza misalasala intsony fa ho avy ety daholo ny paprano izay efa matianina eo ihany koa ny animation izay nomanay mba hamezana fahafahpo tanteraka ho antsika izay hitsidika anay aty amin'ny village foire Andotapenaka iatovetivetsika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto dia mitohy hatrany ireo vaovao maro samihafa mitoy ny logité ato anatin'ny tapany voalohany hatrany isika ijerena ireo vaovao maro samihafa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia voalaza fa hasoroana ary azo tsaboana ny omamiada ny nono sy ny omamiada ny tranonjaza raha voatily mialoha ny valomartsa andron'ny vehivavy mihitsy no isy ny fitiliana ny omamiada ny nono sy ny vozon'ny tranonjaza izay maimaim-poana ary anetanana ireo vehivavy rehetra liana amin'izany andao arahana ato anatin'ity ny fanadiadiana nataony Jerry Edouard sy Dolphe Rakotiniana ity ny mikasika izay ambany ny tany olona voan'ny omamiada ny nono sy ny vozon'ny tranonjaza amin'ny ankapobeny eto Madagasikara saingy mbola ambony ny taham-pahafatesana mifanohitra ny amin'ny tany mandroso ambony ny taham-pahavoazana saingy ambany ny taham-pahafatesana anton'izany voatily mialoha ny omamiadana mafy ny fanentanana ka voasoroka ny aretina ny vehivavy anankiray raha manao fitilinana isaky ny isan-taona na isaky ny 2 taona dia tsy ho voany omamiadana vozon'ny tranonjaza ny anonoa ny miala aminazy mety tsy hisy hoe tsy ho voany omamiadana fa tena tadiavina amin'ny fitilinana koa mikasika amin'ny omamiadana nono dia hoe hita mialoha amin'izay mba tsy ho sarotra tsaboina amin'izay mba tsy hahafaty ny alakamisy fahavalon'ny volana martsa izao andro ny vehivavy mihitsy no hisy ny fitiliana omamiada ny nono sy ny vozon'ny tranonjaza maimaim-poana eny amin'ny HGRA saingy mba ho fandaminana no hisian'ny fisoratana anarana eny amin'ny gara soarano aloha ny sabotsy izao vehivavy ampitaona ary efa nanao firaisana ranofo no hotiliana 300 ny isa hoenjeny voalohany indrindra dia tsy misy sasa misikotra any amin'ny mahavehivavy ny alina sy ny maraina alohan'ny atongavana faharoa tsy olona mandeha fadombolana no tongany fa raha mandeha fadombolana ianao raha efa nisoratra anarana dia afaka miverina amin'ny fotoana manaraka rehefa tsy mandeha ny fadombolana fahatelo tsy manao firaisana ranofo 3 andro mialohan'ny fitiliana dia fahaefatra tsy manao an'ilay fanafody asitrika any amin'ny mahavehivavy amin'ny fotoana io dia ny farany raha afaka mitondra lafika ohatra lambahoany dia mitondra lambahoany mandidina ny 3 alina sy 2 hetsy ariary ny saran'ny fitiliana saingy maimaim-poana izany satria raisin'ny fondation Beoa Antanana firenena 10 izahay no miara-mentana amin'izany ny tanjona dia ny atratrarana vehivavy 7 ao anatin'izay firenena 10 eran'ny Afrika izay isaky ny 2 taona no tsara manao fitiliana omamiadana ny vehivavy 900 izy ireo no efa natao fitiliana maimaim-poana tamin'ny taona 1974 sy ny taona 1774 eo amin'ny tontolo ny fampianarana indray kosa
olana ho an'ny tontolon'ny fampianarana ny tsy fampiana sy fahaterany foto-drafitrasa hatreto dia ireo talentssekoly sy ireo mpitantana no miantoka ny fanerenana ireo sekoly sy mba ireo iray amin'ireny EPP tsy amboripotsy Talatamaty izay notsidihany Iandry Lalaina Andriamasy Anjarakotonorainy. Mpianatra misa 700 menada avy amin'ireo toerany manodidina an'Amboropotsy no manovo fahalalana atao amin'ny EPP Amboropotsy Talatamaty. Mpampianatra misa 9 amin'ny ravavy no manabe azy ireo, miampy ny talentsekoly. Mifandimby ho isaky ny tapakandro arakaraka ny taom-pianarana ireo ankizy 700 menada ireo. Ny taona 700 no niorenan'ny sekoly izay zara nisy fanamboarana hatrizay ka hatramin'izao. Ny endriny ao anatiny aloha dia tena ratsy tokoa satria efa ela izy ity. Efa tamin'ny 1970 dia ny ray aman-dren'ny mpianatra ihany zany nanorina anazy io. Dia tsisy fanamboarana mihitsy aloha ilay izy hatreto. Ny problème anay koa le trano fidiovana. WC anankiroa fotsiny eo nefa ny ankizy mampiasa an'izay efa voalazako teo hoe 360 miampy ny mpampianatra zany. Ny ity mikasika n'ity lakorona ity io antsana be zany tena tahorana be amin'ilay ankizy rehefa maka rivotra indraindray. Dia indraindray koa misy fotoana rehefa avy ny orina dia malama be. Nefa ny eto ihany koa nefa ny ankizy manao gym EPS zany dia atahorana ihany koa izay. Tao anatin'ny taona maro izay no niezaka ny karoka famatsim-bola ao amin'ny fanarenana sy ny fanampiana foto-drafitrasa ny talentsekoly. Nanolotana azy ireo ny fitondrana japonais ka anangana trano roa ahitana efitrano-tsekoly 4, miampy fanorenana trano fivoahana manaraka ny fenitra, tamboho eo ambony lay antsana, W misa 100, seza sy latabatra ao amin'ny mpampianatra misa 4. Et d'après l'expérience socio-économique du Japon, l'éducation et la formation ont joué. Taoriny fanadidina atao fitondrana japonais dia ny fianarana sy fanofanana arasa no hita famitanan-jary lehibe ho an'ny fampandrosoana aingana sy maharitra eto Madagasikara. Izay natonga anay hiasa be kokoa amin'ny sehatry ny fampianarana. Dans la coopération de projets de coopération dans le domaine de l'éducation. Nahazo fanampiana avy tamin'ny fitondrana japonais ihany koa ny EPP Betahitra any amin'ny distrika n'Antsiranana faharoa izay ahitana trano be ho ana bibliotèque virtuelle sy ireo kojakoja ilaina amin'izany, fafana mpiara-herinaratra na panneau solaire, trano fidiovana ary kojakoja na sekoly. Ny azoko lazaina amintsika fotsiny zany ny besoin amin'ny réhabilitation na salle construction na salle de classe eto amintsika zany noho ny fitombon'ny mpianatra ireo zany dia isan-taona tokony anamboatra zany 2,000 salle atsika. Samy tanterana androany avokoa tetsy amin'ny profesa ny ambassadeur ny Japon miasa eto Madagasikara ny fanaovatsy ny fanarahana tamin'ny fanomezana ireo lela vola anorenana ireo foto-drafitrasa ho an'ny EPP Amboropotsy Talatamaty sy ny EPP Betahitra any amin'ny distrika n'Antsiranana faharoa ireo. Ao anatin'izay fampianarana izay hatrany feny amin'ny fampianarana ambony ndraiky kosa mahakasika ny fifananana miditra eny amin'ny ENAM izay sekoly manofana ho mpiasam-panjakana ambony. Tsy ireo vao navita fianarana ihany no afaka miditra eny an-toerana fa eo ihany koa ireo efa mpiasam-panjakana vonona andalina ny fahaizana ananany araka ity fanadihadiana entiny Rina Andriamalala sy Stéphane Rakotomalala ity. Madio ny fanadinana hiditra eny amin'ny sekoly ambony manofana ho mpiasam-panjakana. Tsy mbola nahitana soratra kolikoly izany, misy ny fanaraha-maso manokana iarana amin'ny Bianco sy ny tatra Paibe-maso aorian'ny fanadinana tao. Izy io ny concours zany saripady foana izy io e. Ary izy io tsy vita indray mandeha zany le fanaraha-maso fanatsarana ny concours io fa isaky ny concours zany misy problème manokana apetrany. Ka raha mikasika ny nama manokana zay dia miara-miasa amin'ny Bianco, miara-miasa koa ny mpanao gazety. Zay ny tena mpanaraka dia miara-miasa amin'ny fonction publique. Ny ohatrany natao tamin'ny concours farany teo zany zay dingana vita dia ampahafantarina ny be sy ny maro. Amin'ireo karazana fiofanana roa misy eto anivon'ity sekoly ity dia mitovy hatrany ny fomba fitantanana. Tanjona ny amoaka mpiasam-panjakana matianina, manana vina mpampandrosoana ny firenena ary mivohy ny fanarahan-dalàna. Ny fipetra fa namiditra atao amin'ny hautes études ny ENAM dia misy moa zany tsy maintsy ireo manana nataontsika bac +5 dia ankoatran'izay mbola misy ihany koa ireo efa-taona expérience efa-taona zany zay tsy maintsy exigena zareo nefa namiditra ao anatin'izy ity dia mazava ho azy araka ny voaresaka teo dia tsy maintsy misy foana koa ny concours ahafahana miditra atao amin'ity hautes études ny ENAM ity.
somary masika ihany zay. Misy afaka dia misy tsy afaka, nisy toeram-piasana zay zao a le chef tsy afaka fa le mpiasa fihiziny indray ny afaka. Amin'izao fotoana misy ihany koa ny fianarana momba ny fitantanana ambony na ny hautes études en administration natokana ho an'ireo olona efa mpiasa mpanjakana. Mbola maro ny marisika amin'izany ary viana entiny izy ireo ny hanatsara ny tontolon'ny sehatra misy azy. Mpifanana ity moa zany dia atao hoe hautes études en administration publique, zany hoe natokana ho an'ireo olona navitany amin'ny mpiasa mpanjakana ambony amin'ny ankapobeny na olona manana bac plus 5 dia sélection de dossier dia misy test isan-karazany atao. Fa ny zava-dehibe zany ho an'ny olona ataoko hoe tompon'andraikitra dia ny fampitoviana ny fomba fijery eo amin'ny fitantanana sy eo amin'ny fanatsarana, ny fampitomboana ny fahaizany tena zany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Marina fa misy karazany maro no azon'ireo mpiasa-mpanjakana atao toy ny fitantanam-panjakana, eo ihany koa ny momba ny diplomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena ary misy araka amby 390 ny mpianatra amin'izao. Any ivelany kosa dia mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny ranomandry tanteraka ny any Eropa. Nangatsika lavitra noho ny mahazatra ny Rina tamin'ity taona ity ka niteraka voka-dratsy ho an'ny mponina. Tsy latsaky ny 50 ireo olona namony ainy vokatry ny atsika isa izay mbola vonjimaika ihany hatreto fa nadiadina. Tao anatin'ny andro vitsivitsy izay no nisy ny ranomandry teto Eropa. Mbola tsy niaina tahak'izao ny mponina tao Royaume-Uni, Venise, Suisse ary Frantsa. Nilatsaka maro loatra tsy toy ny mahazatra tamin'ity herinandro ity ny ranomandry avy any Siberia any ka nitarika voka-dratsy ho an'ny mponina. Nidina ambany ihany koa ny maripana satria tonga hatrany amin'ny mihiba 20 degré Celsius izany. Fanampin'izay ny tsy hodrivotra namelin'ny tanàna. Teto Venise izao dia tsy hafa ny famezivezy teny an-dalambe intsony ny fiara sy ny olona nanomboka omaly alakamisy. Tao Suisse indray nanakatona ny seranam-piaramanidina mihitsy izy ireo. Ampolony teo ireo sidina voaterina ato. Ankoatr'izay tsy latsaky ny 50 ireo olona maty tao Eropa. Izy ireo izay tsy nahatantiny atsika nentin'ny ranomandry tao anatin'ny 3 andro teo. Ireo tsy manatrano ialofa na ao Poloina sy ao Frantsa moa no akamaroany ireo namony ainy ireo. Marina fa ity no loza voajanahary mafy indrindra nahazo any Eropa taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza EMA farany teo. Izay ireo vaovao maro samihafa nentina tamintsika tato amin'ny tapany voalohany logité, ireto indray kosa ny miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Ny fahafantaran'ny olona ny tetina izay indray kosa ny aranao anatin'ny oyanao. Iverina eto an-tanindrazana ka anao fampisehoany iainako ka ranao anatin'ny zanam-pandaharana ako. Tovovavy iray mikarakara sakafo amin'ny alalan'ny vavany no entina aminao ao anatin'ny insolite. Aranao anatin'ny zanam-pandaharana Waiza fampisehoana iarana tamin'ny nakoka iny dia hatreo ankora ny fiarako aminao tompoko lahy sy tompoko vavy iverina eto irajao iaraka amin'ny rijata iny iaraka aminao ao anatin'izay tapany faharoa izay. Mitony logité ary dia miditra anatin'ny tapany faharoa isika tsara farany miaraka amintsika ao anatin'izany. Manao ny ianao? Salama ary jataina dia manantenantsika rehetra ho salama ohatr'izany ihany koa. Miteniteny foana ary. Ya, ny amo zany dia anisan'ny zavatra mahafinaritra foana no mahita fototra vaovao e. Dia mahafinaritra fa mba miova zany ny zavatra jereko dia miova ihany koa ny fiainany tena sy ny fiainan'ny olona manodidina. Oetiko eny amin'ny gara routière ianao, gara routière maki fa teny androany dia mba fampisarako aminao zavatra nanaitra amin'ny masoko teny. Reto sary maromaro reto. Ireo zany efa mpiaro ny digy ireo. Nasitsika resaka hoe tokony mba rovana ny digy tsy sika no mibakeo an'ireo olo ireo
fa efa atao anaty programme mpikarakara reo dia misy olona mpiambana ohatr' zao miaraka ampitandro filaminana polisy mihitsy miandro ny gara routier ny digy fefilo zany dia azo antoka fa tsisy olona nao fitsarana manokany manana ny toerany tompoko eny amin'ny gara routier io ny sarety raha mila tondra entana miampy sarety ianao na mivoaka ianao na miditra zay dia misy eny ny taxi manana ny toerany eny milamina tsara camionnette le mpitondra le entana koa raha ohatra ka ty tondra amin'ny camionnette ianao sy amin'ny fourgon dia reny koa eny ny mpitatitra entina amin'ny tomobile manana ny toerana ny taxi be tompoko zay mandeha amin'ny diginy efa mitsofoka ao anatin'io gara routier io amin'izao fotoana zao na ny mekandrefana na ny metsinanana fa tsy misahirana ny olona zany na mandeha lavitra fa mivoaka tonga dia eo ny taxi be ohatra le makany vato reo zao zany hoe miditra mihitsy miditra miditra ao miditra amin'ny gara routier dia misy toerana ho andro zareo ao dia mandray olona avy amin'ny taxi brosy zany zareo na olona andeha montsy taxi brosy reo zany zao le mesure d'accompagnement toy zao dia piasan'ny ATT mandamina ny fifamoivoizana misy tikeny ampelantanana eny raha mitsofoka ao ianao amin'ny tomobilinao dia mandoa parking ianao 500 ariary eo mandritry ny adiny ray mba fidiram-bola ho an'le toerana zany entrée amin'ny taxi brosy ny taxi brosy real mitsofoka ao tsy tafiditra amin'ny toerana misy taxi brosy ao raha vao tsy taxi brosy dia misy mpitandro filaminana mandrindra an'izany fifamoivoizana zany reny koa mpitandro filaminana any zany ny sécurité dia azo antoka mihitsy tsisy mpangaro posy mety angarona ny posinao na mpangalatra mety angalatra ny hitanao ny WC ny trano fidiovana dia milamina tsara mihitsy na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy akoatra ny WC dia misy koa ny cafétéria zany fitsakotsakoana café mofo dité sy ny karazany arak'izay ilanao azy dia misy andry misy ny rehetra toy zao anisan'ny kiosque anankiray vitsivitsy ohatr' zao zany ny fisehony samy manana ny kiosque tsirairay avatra zao ny fipima io transroute io sonatra io dia ianao zany mifidy an'izay taxi brosy sy coopérative efa mahasatra anao sy tianao andehanana dia ao no mividy tapakila ao no mividy tapakila ireny ny toerana fipetrapetrahana miandry olona venao sa miandry dia parany taxi brosy ary ny zavatra hita koa dia zao hoe tsy miandry hoe isaky ny ariva ntsony ny taxi brosy mandeha fa amin'ny lera ohatra zay feno dia efa mandeha daholo ry zareo ary mahatsara zavatra zay zavatra zay zao any te andeha dia vonina miaraka amin'ny hitako misy tobila fenao dia lasa fa tsy voatery tsy maintsy miandry efa eny daholo ny taxi brosy rehetra ty taxi brosy anankiray ty neritreretiko hoe tsy findrena fa eny daholo ary reny ary nisan'ny voalohany findrateny voalohany eny daholy tiny fotsiny zao lesoka kely tony dia le mbola le mpahandro sakafo tsotra le varosoloka tsy fantatra na mety arivo na dimanjato sy arivo ka misy mpibata entana be dehibe eny mbola io ihany le mpibata entana mbola tsy afaka dia ny sakafo atonona sy sahaza le posiny tsirairay zany tsy mahatakatra ao anatin'le cafétéria izy dia mbola misy antonika ohatra ny tsy goudronné ty tsy goudronné misy toerana malalaka zay eo anilany eo zay tsy fantatra hoe mbola azo hitarina eo ve io raha pitso raha afaka pitso fa eo zany aloha matota fiditra eo ro olo reo dia nisy fifanarahana tampikarakarany tompo eo dia eo izy fa mino zay fa mety mena ny toerana izy sahaza azy izy ary anaraka koa ny fenitra zay ilaina satria mahadio tompo koa eny amin'io gara routier io amin'izao fotoana zao toerana natokana ho sakafo koa indra tsy diso raha ny tena izy ny tiako lazana amin'ity sary ity dia zao hoe tena feno be le toerana iny ary tena tsy atonona ny taxi brosy rehetra zay miasa amin'ny national 4 sy national 6 sy ny national 1 fa raha ny faniriko raha ny eritreritry fa tsy ny sitrapoko moa no atao hoe ny national 1 raha mba mety tsy vitandray andro koa zany hoe andeha mba anamboarana stationnement ohatran'izao eo anelanelana pitatafika sy ambody afontsy eo zay ny mba nitako metimety kokoa ho andro zareo fa zao aloha zava-misy moa dia miaina amin'izao tsika fa ho hitan'ny tompona ndraiky toerana ny fandaminana fa ity zany io taxi toerana io tsy ampy andro zareo mena varatra ny makany sava zao mbola tsy tafiditra eo nefa ny sava mampiasa ny national 6 ny makany sava reny le karandalo reny dia any amboditsiry any misy andry zareo reny any andramobevava dia any anosy-be dia ohatra ohatran'izany zay tokony mbola hifindra eny amin'ny toerana io ihany ko izy raha ny fahitako azy misy toerana malalaka eo ambadiko
taxi brosy io a mifefy miaraka amin'io eo amin'le toerana nisy an'le mpahandro sakafo reo le mbola tany teo mbola tany fa tsy fantatra hoe inona no tetiky ny ministera ny amin'izy io a fa raha nieritreritra aloha tao ambodivona misy hôtely mihitsy misy trano maro zany hoe tonga ny taxi brosy avy any lavitrany a de vizana ny olona de maka trano izy efa misy hôtely fandrimbahiny eo a de maka trano ao izy a de misasa midio ao izy a de indraindray izy raha tonga amin'ny 2 maraina amin'ny 3 maraina mbola mahavita matory izy de tonga ny amin'ny 7 amin'ny 4 izy vo mamonjy tsena na andeha mividy entana avy eo izy avy mividy entana miverina kely eo amin'ny taxi izy a manatitra entana de miverina ihany indray a mamonjy an'le tsena hafa manao korsa hafa ihany indray de tena ilain'le olona mihitsy zay toerana zay satria misy olona tonga maraina de metsena izy ny tontolo andro a de mody indray izy amin'ny arivo de ilainy io trano io a sady atoriny kely io a ialany sasatra io a idiovana io a no anagadrany nitany kio a mandram-pandehanany tia tsy fantatry hoe maka am'izay ve le tetikio fa hitatsika ihany moa fizotrany amin'ny manaraka de ohatratran'izay ny teny amin'ny gara routiera madio eny mandrakity ny androany aloha tena manao zao hafa mihitsy ny atete mametraka mbola misy ny olana zany de tsy ferana mbola misy ny olana fa zavatra vo manomboka moa ve moa de tonga de ety daholy a fa tonga am'le fitenenana hoe vatikolonjy ambanindrina tsy mikorotana fa maka toerana saotra anao mitondra an'izay a fijery vaovaozandray sy fanampavao avy any amin'ny maki gare routière zay nandeha manokana teny ianao sa hoe namonjy tena nanokana teny mihitsy mba te hijery sala amin'ny aona saotra anao ary de resaka hoy ianao indray aloha sika zao ny hoy ianao an'ity androany ity a de misy fitaovana zay fampiasa ny rehetra ihany fampiasan'ny renim-pianakaviana amin'ny zazakely ihany koa izy ity a tetina no fiantsontsika azy a asa hoe nisy nafantatra ve sa nisy tsy nafantatra ve atao anatiny hoe ianao mety ho inona ny fahafantaranao an'ity zavatra ity tompoko na tokoa te tsy le finonoan'ny jaza ve aie tetinina ve tony sa le misy karazany manko izy ty taloha ty ve tsy tetinina ho an'ireny zazakely mbola minony reny de ampisarahana nony de ampitonoana tetinina zazakely mbola minono de raha ohatra hoe te hinono izy de tsy haiko tsara zany fa ohatra hoe mamany tsy eo de ty nomena anazy raha ohatra mbola tsy vonina andro nonona ohatra zany de ty mampatory anazy ohatra zany mbola tsy nahita ohatry ty mihitsy ino ty hoe tsy le amin'ny vavana zazakely re sady zany alaina re sara tena tsy fantako mihitsy mbola tsy nahita ohatry ty mbola tsy nahita anda zavatra na zazakely iny rehefa ohatra hoe tsy ao ny reny foentinany amin'ireny izy de inona toana anaty vavany ary ny anarany mety fantatrao inona ny fiantsonana izy ty raha ny titinina moa sa inona moa izy ty amin'ny zazakely tetinina eo amin'ny tomany zazakely misy koa izy ohatrany hoe atao kilalao an'le zaza ombenany zazakely piperon'ny zazakely rehefa ohatra mitomany le zazakely dia atao ao mivavany eo le izy ary ny mety fiantsonana ity fitaovana ity tsy haiko ampiasainany vava tsy haiko fa le ankizy kely reny atao amin'ireny ary ny anarany mety fantatrao tsy fantatra tsy fampiasako manko le izy de tsy fantatra titinina io ka fanaovan'ny zazakely le tsamby alana le minono tanany le zazakely de inona ataony amin'ny vavany tetsinina zazakely rehefa ohatra hoe tsy minono le zaza na mila atory le zaza de ampiasaina izy fa mila sodiovina tsara fitaka be vava ho an'ny zaza izy iny a fitahana mihitsy zany hoe efa misy lera famezavana sakafon'le zaza nefa izy mitady foana de iny zany namelan'zao mandram-piandro ny lera de ohatra zany ihany koa rehefa de atory izy fa mila diovina tsara izy tamin'ny taona 20 tsy fantatro 20 tany reny mbola tena nalaza be mihitsy fa izy iny koa nefa de misy zaza tsy mety aminy misy zaza tonga de idirany rivotra zay ohatra zavatra rehetra moa zany misy hoe mety amosany tsy mety aminao hoe mbola mampiasa ny rivo iny am'izao fotoan'izao mbola betsaka ie mbola misy ny mampiasa ny hoe betsaka zay ny tsy fantatra fa misy aloha ny mampiasa de voalazanao mihitsy zay hoe mety misy raha ohatra sendra ohatra misy loto kely na ohatran'izany a de zay zao mety hoe
loza ray ao anatin'izy iny a tsy mampety azy ihany koa ny hoe mbola kely loatra hony fa mila miandry azy a zany hoe tsy maintsy ampinononreniny ihany aloha fa rehefa somary lehibehibe vao omenan'iny a ary dia misy fetrany ihany koa nefa satria raha tazomina ela loatra dia mety hoe lasa tsy afaka amin'iny intsony ilay zazakely a hoe dépendant moa zany fiantsoana azy a dia iny koa ny mila fahaizana zany manala azy amin'iny tetinina ny anarany amin'ny teny frantsay tsy haiko izy amin'ny teny malagasy ary teny frantsay ao a frantsa satria raha ny canadianina amin'ny teny frantsay dia miantso azy hoe sucette raha ny suisse ny teny frantsay ndray kosa dia miantso azy hoe lolette dia ireo ny anarany anankitelo a ny eto Madagasikara tetinina ilay frantsay avy ao frantsa no tena ampiasaintsika raha ny fahafantarako azy tsy haiko raha mahafantatra teny gasiny iny ianao sa mety hoe nenety zany ny atsika ie zay mahakasika an'iny fa aleo hivadika anatin'ny oaiza isika fanampy mpanazavana kely ao anatin'ny oaiza mahakasika indrindra ihany koa ny fiverenany aina cook eto an-tanindrazana misy ny fampisehoana manokana izay ho ataony ary misy ihany koa ny festival Nosbe Jazz Festival izay andraisany anjara ary dia fanadidina kely hoentin'ny Andrilany Andriamasy sy Zolandriatsalama. Dimy folo taona teoriana dia venty eto Madagasikara iaina cook iaina ilay mpandresy ny mpazapa andiany voalohany. Dimy folo taona lasa izay no voan'ny mpandresy tamin'ny mpazapa. Nijanona teto Madagasikara izy 5 taona taoriny io vao nifindra lasa tany Etazonia. Ankehitriny venty eto Madagasikara izy miaraka amin'ny gadina jazz blues ka nao fampisehoana ny plaza Ampeflo ny zoma 13 martsa ho avy izao. Izy moa zany efa 12 taona lasa no nandray anjara tamin'ilay fandarana mpazapa ary dia tafiditra ao anatiny fankalazana an'izay 12 taona fandaran'izay ny fatongavany aina cook eto an-tanindrazana miaraka amina trompetiste anankiray amerikana atao hoe Kylie Allen. Aon'io dia andray anjara amin'ny Nosbe Jazz Festival izay atao Nosbe niraika amin'ny 13 martsa ka hatramin'ny 2 aprily ho avy izao iaina cook sy ny mpitendry miaraka aminy. Mpanakanto fantadazo amin'ny sehatry ny jazz ihany koa no andray anjara amin'izany. Izy raha teo fiarahan-dalany Nosbe Jazz Festival sy ny Barange Festival etsika avy any Italia. Ho antsika eto Madagasikara moa zany dia isilo sy tsanta izay mitendry trompeta no solotenantsika dia misy mpanakanto anankiroa Nabil Bey avy any Palestine sady italiana ihany koa izy io sy mpitendry piano anankiray atao hoe Gianni Lenocci avy any Italia no andrafitra an'io ataontsika hoe tarika na festival anankiroa. Misy ihany koa mpanakanto tena hoe sangany eran-tany ao anatin'ny mozika jazz toy ny David Links izay teratany belge ary singaniko manokana ihany koa ilay mpitendry saxophone frantsay Lionel Belmondo somary efa lehibebetra zareo fa efa mihodina be ao anatin'ny tontolon'ny mozika jazz eran-tany ary dia zao zareo tonga te amintsika aty. Ao ny fiarahaminy aina cook eny amin'ny plaza Ampeflo ny 13 martsa dia nomina package na fiara raisana miainga avy eto an-drenivohitra ka hatrany Nosbe Nosy Miverina miaraka amin'ny fandaniana rehetra ny mpikarakara ity Nosbe Jazz Festival ity. Tsaroko nahitako ny aina voalohany indrindra tamin'ny taona 20 taovy moa mpazapa 20 nisy anniversaire-n'olona tao Ambatilampy dia nisy kabaret zay tao dia tao amin'ilay kabaret nakalazaina ilay anniversaire-n'ilay olona dia vetivety kely io tonga tany le nisy vazaha tonga dia miaraka amin'izany adio izy le tompona kabaret jerenareo asantsika miro kala kely io hitanareo kely dia hoitiny Houston dia Maria Carine nataony tamin'izany fa tena rarakivy zay tamin'izany potra mipazapata teo aoriana dia tsy karitra hoe io le kelakely tany Ambatilampy dia tsy nanao afa-tsy naka n'le kelakely zay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany nandresy le anay. Ie ary dia mandeha any taona efa 12 taona teoriana zany zay hijery azy ao anatin'ny fampisehoana tokana eto Antananarivo indray zany isika mbola isany fotoana iresahana zay matetitetika eto amintsika eto anaty eto amin'ny Dream In fa iresaka ny vaovao hafa kely isika.
afakely anankiray tovavy izay 7 taona tia mikarakara sakafo amin'ny endriny afakely satria tsy mampiasa fitaovana ireny fitaovana rehetra fampiasantsika loatra ireny izy akoatra ny vilia dia tsy mampiasa antsy tsy mampiasa ny sotro rovitra sy ny sisa ao anatin'izay fikarakarana fa ny tanany sy ny vavany avokoa no ikarakarana an'izay sakafo izay dia ohatrany ahoana ary ny fivoakany. Hello. Natao Sedia no anaran'ity vehivavy iray ity mipetraka ao Londra ny tovovavy. Araka izao aseho amintsika amin'ny sary izao ny vava no fitaovana ikarakarana sakafo. Resy lahatra ny tena fa ny mikarakara sakafo amin'ny alalan'ny vava no fomba aingany indrindra nefa ahazoana vokatra tsara. Fitaovana tsy vidim-bola rahateo. Ikarakara sakafo ary izy ka ity tongolo ity no kakeriny amin'ny vava voalohany. It cooks quite nicely when it goes in. It's a bit teary. I do love cooking. Eto indray dia ity karaoty ity no tetehiny saingy ny vavany hatrany no fitaovana anaovana izany. We're now going to dice some carrot. So you're looking to go at about 1/2 centimetre along, put it in your mouth, chop it up a bit further and get it out. So we're getting nice even pieces. Mitovy daholo ny fomba ikakerany natao Sedia azy rehefa lavalava, atao ao am-bava ary dia tsakotsakoina hatrany izany. Rehefa vita dia afangaro amin'ny tanana. Mba hialana amin'ny fampiasana fitaovan-dakozia samihafa sy hialana amin'ny fandaniana fotoana be loatra no antony nanaovana izao paikady vaovao izao. Raha mampiasa zava-maranitra mantsy ianao hoy hatrany natao dia mety haratra amin'izany. Marina fa manana orona tsara 50 eo izy mikasika ny resaka fandrahoana sakafo amin'ny vava fotsiny ihany. Noho io, marobe ireo manaraka azy ao anatin'ny tambazotra sosialy. A little blob of stuffing. There we go. And to finish it off, a little. Ohatrany hoe matsiro ihany rehefa vita raha tsy izy ilay matsiro foana matsiro foana fa le fomba fikarakarana azy fotsiny misy mataty sy mataty. Misy zao ny sakafo hoe bio misy koa zao ny sakafo ohatrany hoe végétarienne zany hoe tsisy hena mihitsy. Ty zany zao dia hoe sakafo tsy mandalo vy, tsy mandalo fitaovana. Dia anana ny vidy manokana ihany koa. Misy ary sakafo ohatrany hoe tsy mandalo afo. Zany hoe hohanina manta fotsiny cru. Samba koa nahita zavatra ohatran'iny fa mila manana nify tsara zany aloha. Nify tsara ary tanana madio ihany koa. Misy sary anankiray ity alohan'ny amaranantsika ny logité misy fantatsika angamba antsoina hoe yoga. Efa misy betsaka ihany ny manao azy ity eto Madagasikara ny yoga ilay atao hoe mety hoe fanatanjahantena fakana vatana ihany koa ny sasany fakana aina ihany koa indrindra ary dia misy indray koa sitiny namorona ny antsoina hoe doga izay avy amin'ny teny anglisy hoe dog na alika mifangaro amin'izay yoga zay dia ny Londra ny ity izy ity ireo mpanao yoga ihany no antsoina fa saingy entanina kosa izy ireo hitondra ihany koa ny alikany ary dia miaraka mandray anjara ao anatin'izay yoga zay ary misy somary fihetsika hafahafa somary manaraka an'izay hoe alika zay ny fihetsika ataon'izy ireo anatin'ny yoga sary fotsiny no jerentsika ao anatin'ity sary manaraka ity. Misy tiany atongavana indray io fa zany hoe mbola tsy fantatra mihitsy hoe reny atao hoe azakazaka tsy vita tsy azakazaka alika izy ty akory tsy vita ny trangalela. Na inandresy lahatra ny olona namorona n'iny doga iny matoa mahasaka olo loatra reny izy. Nefa ny alika indray zany zao nandrianina.
andry izy iny aby dia araka inhitatsika iny efa be dia be sady ry zareo no ao anatin'ny efitra mandray anjara manao an'izay toka zay toetry ny andro rapitso misy an'ilay andihan-drahona izay raha maso akaiky satria vinavinaina hivadika rivo-doza any amin'ny faritra avaratra Atsinanana Nosy Anoany izy io hatreto mbola tsy misy aloha ny fanambarana ho amin'ny rivo-doza fa ny andro kosa dia any Toamasina sy Antsiranana araka io hitantsika io dia efa sarotsaro ny rahona ary misy orana ihany koa anisan'ny tratran'izay ihany koa ny any Mahajanga izay aty amin'ny faritra andrefany Nosy ho an'ny Rampitso Antananarivo Antsirabe Fianaratsoa dia ny tapany ariva no vinavinaina fa isy ny kotroka ary mety hoarahina orana malefaka ihany koa zay amin'ireo faritra ireo amin'ny faraparany tolakandro any any Toliara faritra atsimo no azo eritreretina fa maina indrindra rahona sy ny masoandro ihany no hifandimby any an-toerana ary ny maripana dia mbola any ihany koa no misy ny ambony indrindra 4 degré Celsius miakatra kely maripana mangatsika indrindra satria 12 zany Rampitso ho an'ny Antsirabe 17 sy 18 ho an'ny Antananarivo sy Fianarantsoa ireo ihany koa no maripana amin'ireo faritra hafa rehetra misy atsika ary dia izay no azo ambara atao anatin'ny toetry ny andro sy ny logité asa misy anampiana ny tiako anampiana fotsiny hoe tamin'ity taon'ity tena hitako hoe tena be mihitsy ny rotsakorana dia hitako hoe maintso be mihitsy zao any Madagasikara atsika tena maintso dia raha zao zany tsika zao samy mba mezaka hoe tsy mandoro tanety intsony na dia taona ray fotsiny aza dia ho hitanareo ny tombony ho azontsika eo amin'ny vokatra zay vokaritsika sy zay volentsika sy zay hotazatsika ary dia misaotra anao amin'izay afatra izay misaotra antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany logité androany Rampitso indray ny fotoana manaraka amin'ny fitora sasany hatrany veloma tompoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko Saba Power nanolotra anao teo Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle fijery logité Sparkle vaovao miramira ndava ny ankohonana Yoka ny fahombiazany miaraka amin'ny Castel manolotra ho anao ny logité efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra Couche slippers manolotra anao logité Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy Sara be nanolotra anao teo ny logité